Ampitomboana amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika rehetra amin'izao alahady maraina ny faha 12 ny volana Martsa taona 2024 izao. Mialoha ny ananesantsika ny afatra dia manasa antsika rehetra hiaraka hivavaka isika. Manondrika ny lohanay eo alohan'ny seza fiandrananao zay Andriamanitro amin'izao lahady maraina izay sokafanao lohanay izao indray. Miandry anao zahay fa manakambara aminay mandrakariva ianao ary sambatra zay raha mbola misoka-bava aminay ianao ka miteny fa raha sanatrika tsy miteny intsony ianao dia midika izany fa toy ny zanaka nafoy zahay. Itenena indray ray eo fa liana ny andreny feonao zahay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny tenin'ny soratra masina zay katsika ny afatra na ny tenin'Andriamanitra zay hotsoahana avy amin'izany soratra masina zany dia arak'izay hitantsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipianina. Filipianina 7 ka vakitsika ny 17 izany ary mitohy amin'ny 4 any 15 ihany. Filipianina 7 dia mitohy amin'ny 4 ary ny 15 no amizantsika azy. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Filipianina 7:17 ka hatramin'ny farany dia mitohy amin'ny 4:1. Ry rahalahy, aoka samy hanahaka ianareo ka dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. Fa maro no mandeha amin'izay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomaniana koa ankehitriny. Fa fahavalo ny hazo fijalian'i Kristy ireny. Fahaverezana no iafarany. Ny kibony no andriamanina. Ny fahamenarany voninahiny fampisaina ny amin'ny tany izy. Fa ny fanjakatsika dia any an-danitra ary avy any koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo izay hanova ny tenany fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araky ny fiasany heriny izay ahaizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. De nitohizana eo amin'ny Filipianina 4 ka ny 1 ihany. Filipianina 4 ny 1 ihany. Mitohy ary amin'izany rahalahy sady malalako no mahamaninahy fifaliako sy satroboninahitro tomo era-tsara ao amin'ny tompo ianareo ry malalako. Amen. Averiko tovo ary tsy manasatra foana ny miteny an'ity teny ity hoe mampalahelo indrisy de lohevitsika moa de hoe lohevitry zao toriteny zao de hoe ireo mpitory teny
fahavalo ny hazo fijaliana. Am'izao androntsika zao iaho indrisy fa miabetsaka ny mpitory-teny. Tenainiko mihitsy hoe mpitory-teny izay miala amin'ny fitoriana ny hazo fijaliana Jesosy. Ilay axe centrale-ny baiboly dia ny teolojia ny hazo fijaliana. Ary mbola ampiko ihany ny teny hoe lasa onare lazako azy lasa ohatrany hoe zavatra rary tanareo le hoe zavatra tsy fahita intsony, mba tsy lazako mihitsy hoe lasa produit de luxe ny mandray filazantsara madio sy mankatsakatsaka. Ny anoarako azy dia tanareo ny amin'ny tontolon'ny gastronomie na tontolon'ny fanaovana sakafo. Ny androntsika zao ny vanim-potoana iainantsika zao dia miaina anatin'ny vanim-potoana ny atao hoe surconsommation ny aty Eropa, tsy miresaka Madagasikara aloha zany. Na ny Madagasikara koa raha de zany hoe mitobaka de mitobaka ny karazana sakafo. Eny na ny Madagasikara ary. Ataontsika hoe le sakafo amidy toy ny arakaraky ny zava-misy manerina zao tontolo zao. Mitobaka de mitobaka ny karazana sakafo. Fa izao anefany ilay sakafo mora vidy no takatry ny maro anisy izay tsy mahasalama, mamparary. Ny tena vrai gastronomie zany le tena sakafo ara-pahasalamana dia ny manan-katao no mahatakatra zany satria vidina lafo. Fa eto indray fanoarana mifanipaka am'izay ny zavatra resahako eto de ty hoe ny filazantsara zay tena sakafo mahasalama io le hoe fampianarana tsy misy kilema fampianarana salama ozy Paoly dia vitsy anisany no mba mahare azy sy ny mahita azy satria maimaim-poana ny zavatra takiany. Fa ilay fampianaran-diso inona ilay filazantsara sandoka dia miazakazaka am'izany ny mpitory-teny maro satria misy zavatra omeny na zavatra takiny dia izany miazakazany. Zay. Miazakazaka amin'ny filazantsara sandoka ny olona satria maninona? Tsy maimaim-poana le izy fa misy zavatra takina aminao, misy zavatra andrasana aminao. De mahagaga amitsika olombelona ny zavatra rehefa maimaim-poana tsy maharototra. Ary ny zavatra rehefa mitaky zavatra aminao de iny no iazakazany io lasa amin'ny tena. Izay ny constat hitako am'izao fotoana zao. Ary malahelo aho sady misento anaty ny teny an'izany amitsika eto. Mahatsiaro aho indray mandeha nitory-teny tamina fiangonana anankiray taty toerana misy anay. De ny rava fitaovam-pivavahana de nanatinaty ramatoa mpiangona anankiray izay niteny hoe tena malahelo aho pastora ozy izy. Fa ino mampalahelo anao? Malahelo aho ozy izy satria hitako hoe gâchis zao zavatra iainantsika zao. Fa ina ho any gâchis eto? Fa tiatoko aray lavaka ozy izy hoe miaino an'izany zavatra lazainao zany aho izy de tokony ho maro ny olona nahare zany fa indrisy vitsy isika no teto nahare zany. Zany hoe vu le zavatra norenesiny de zavatra tokony ampirangorango ny maro ozy izy nefa ny olona vitsy azo isana amin'ny ratsan-tanana ny olona tonga teo. De namaly azy any teny taminy hoe izay indrindra nefa no an'ny zava-misy. Tsy mahasarika ny olona intsony, tsy mampiazakazaka ny olona intsony, tsy mampirangorango ny olona intsony ny filazantsarany amin'ny hazo fijalian Jesosy. Ny lalam-pamonjenany amin'ny hazo fijalian Jesosy, fa ny olona mitady zavatra hafa izay lazaina hoe pseudo évangile na filazantsara sandoka. Satria nahoana? Ny zavatra zay ananan'ny olona ataontsika hoe nefa zany zavatra tadiavin'ny olona de lay toriteny na fampianarana na afatra izay mitaky zavatra ny aminy.
hoe inona avy ireo fanalahidy azahoanao fitahina, inona no andrasan'Andriamanitra aminao, inona no takian'Andriamanitra aminao. Zany karazana toriteny zany no misy impact amin'ny olona satria manindraindra n'ilay ego any anatin'ny olona hoe zaho mila manao zavatra. Fa tsy mahafinaritra ny sofin'ny olona tsony no mahare toriteny hoe ny tompo no efa nanao ny zavatra rehetra ho anao, fa tsy ianao no manao zavatra ho azy. Tsy mety amintsika le hoe za tsy hanao zavatra ho an'Andriamanitra, fa hoe ny hoe Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra ho ahy, tsy mety amintsika zany. Raha tsorina zany dia zay no antony. Ny fanontaniana mipetraka dia zao eto: fa inona nahatonga ny olona nahafoy ny hafatry ny filazantsara dia ny hazo fijaliana? Be dia be ny fiangonana amin'izao fotoan'izao miroborobo ny karazana fiangonana eto sy eroa isaky ny elakelan-trano eto amin'ny tambajotra tserasera, amin'ny radio télévision tonga amin'ilay vazivazy n'ilay influenceur anankiray zay hoe feno fiangonana trany a Gabone. Dia mety ho gaginareo amin'ny teny hoe fa inona mahatonga ny pastera amin'ny teny hoe tsy mahasarika ny olona tsony ny hafatry ny filazantsara. Ka izay no antony. Ireo olona ireo dia lazain'ny Paoly mazava tsara eto hoe no nataony reto mpitoriteny sandoka ireto ozy izy, izay lazain'ny Paoly hoe fahavalo ny hazo fijaliana. Zay ny filazan'ny-Paoly azy. Mitobaka dia mitobaka, tanareo ohatra ny karazana produit contrefaçon. Inona ny problème aty Eropa amin'izao fotoan'izao? Miferinaina ny tandrefana, ny Europeana, ny Amerikanina, fa mitobaka dia mitobaka ny entany sinoa ohatra, izay mora, abordable, fa tsy de qualité. Dia aleon'ny olona mihazakazaka any amin'ilay zavatra mora na dia tsy qualité aza satria mitakatry ny volana. Dia tahaka izay koa mitobaka dia mitobaka ny filazantsara sadasada, ny filazantsara tsy fatapatapeviana satria iny no manindraindra ny filany sy ny maizy azy. Dia io no volazain'ny Paoly hoe fahavalony hazo fijaliana ireny olona ireny. Isika amiteny hoe mpitoriteny ireny, isika amiteny hoe mpanompon'Andriamanitra ireny, sia tsy zany lazain'ny Paoly azy eto. Izy ireo zy Paoly, iza ireo fahavalony hazo fijaliana ireo, iza ireo mpitoriteny fahavalony hazo fijaliana ireo. Dia amin'ny 5:20 izy manome valiteny mazava Paoly. Zao no fomba ilazany azy eo: fahaverezana no iafarany, ny kibony no andriamanina. Amin'ny teny frantsay izy mivatambatana be: leur Dieu c'est leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Izany hoe ny zava-mahamenatra no lasa voninahitra ho azy, ary ny kibony no andriamanina. Inona no tiany Paoly lazaina amin'ireo ny kibony no andriamanina? Misy sous-entendu ao ambadika zany, misy non-dit hozy ny teny vahiny. Dia andao jerentsika hoe iza no tondron'ny Paoly amin'izany hoe ireto mpitoriteny fahavalony hazo fijaliana dia ny kibony no andriamanina ozy izy. Jerentsika ny texte grec dia ny teny hoe kibo eto amin'ny teny grika dia hoe koilia. Koilia. Ka ny koilia dia misy heviny roa izay mifamatotra, ao ny heviny ara-bakiteny sy ny heviny mitatra izay tsy azo sarahana. Ny heviny ara-bakiteny dia ny hoe ny koilia dia hoe vavony, estomac, nefa ihany koa azo raisina hoe appétit. Tanao ohatra ny olona anankiray manana mazotomana, zay, fahazotokomana na appétit. Izany hoe ny tiany Paoly lazaina eto zany dia zao: ireo mpitoriteny fahavalony hazo fijaliana dia ireo olona mitory ny tenin'Andriamanitra satria baikony ny tombontsoany manokana, baikony ny vola, baikony ireo mpitory, ireo mitady tombontsoa ho azy. Zay no lazain'ny Paoly azy eto. Jereo zay fa manomboka avao. Paoly zany eto manao description théologique aloha
dia ao anatin'la description théologika dia hitanao am'izay ao arinany eo ny tombotsoa ao arina hoe reo olona reo dia mitory ny afatra miainga avy amin'ny fanantenany zavatra appétit tratrany atao hoe appétit na ny hanoanana te hanakarena ny manomboka mazava ireo no lazainy hoe fahavalony hazo fijaliana misy heviny faharoa koa le koilia amin'ny teny grika adikany koa hoe désir sens figuré zany avy am'le estomac ihany zany hoe ny désir zany de avy aty amin'ny tripe avy aty anatytsika ty le désir na émotion fihetsepo de eto mba ahazava amitsika an'izy de andeha ho jerentsika lavidavitra kokoa ny background na ny arrière plan ny Paul izy aloha Paul hoy Paul amin'ny andiny fafito ambe folo mba tsy hahatonga atsika hanao heviteny andravina fotsiny de jerentsika ny voasoratra de ozy hoe ry rahalahy aoka samy anahakay ianareo fa ina tiany Paul lazainy amin'io be deabe koa diso fandray an'io hoe ay Paul any miteny hoe aoka anahakay ianareo de mila maka modely anno tsika zany mila modely tsy zay mihitsy ny lazain'io i Paul tsy mitony tena ho modely hoe zany filamatra lay tahaka fa zany tanteraka zany tsara zany favori non zay le hoe aza isorona amin'ny contexte misy azy ny texte fa lazainy eto hoe aza sarahana am'le hoe fahavalony hazo fijaliana dia manahafa ianareo i Paul zany dia mitodika am'ireo olona zay nahafantatra azy sy nahafantatra ny parcourny hoe iza i Paul io taloha ary avy aiza dia i Paul indrindra no voalohany fahavalony hazo fijalian'i Kristy taloha hoe makatahaka ianareo hoe iza moa aho inona no namesika inona no mibaiko aho tam'izany ozy Paul fa izaky Paul zany tena manao ny tenany ho karazana sorona mihitsy ataony échantillon hoe ohatra zao mihitsy ny atao hoe fahavalony hazo fijaliana teo aloha satria Paul tsy nahazaka ny filazantsara inona moa ny filazantsara rehefa tena zoina izy ny nampianatra an'izany tateorina ny filazantsara dia ny fahasoavana irery any zany hoe ny olona de vonjena amin'ny alalan'ny finoana fa tsy amin'ny alalan'ny ezaka sy ny asa zay ataony i Paul anefa teo aloha amin'ny maha judaista azy amin'ny araby azy dia ny fivavahana zenarany dia mitaky ezaka amin'ny olona ny fanarahana ny lalàna ny famorana ny fanajanany any sabata ny fanaovana ny ty fomba rehetra ity ary dia fahavetavetana ho an'i Paul na scandale na folie no ilazan'ny hazo fijaliana fahadalàna tamin'ny Paul mbola Saul dia tsy ekeny sainina jiosy tahaka ny Paul mihitsy hoe ahoana moa ny ilazanareo kristianina fa filazantsara zany olona mihatona amin'ny hazo fijaliana zany olom-boahozina ane ny olona miatona amin'ny hazo fijaliana scandaleux zany message zany folie zany message zany de io toe-tsainy tamin'izy mpanenjika ny hazo fijaliana io no mbola nampiasainy ihany le voambolana fa novainy ny contenu dia rehefa lasa tory ny filazantsara indray izy de ozy izy hoe eny fahadalàna ho an'izay ho very zany satria izy isan'izany teo aloha le zavatra nahamenatra azy teo aloha le zavatra nahatezitra azy teo aloha lasa ireharehany ary izy indray azany lasa apôstôly filazantsara na apôstôly ny fahasoava ka raha petraka zany fanontaniana hoe iza ary ireo mpitory teny fahavalony hazo fijaliana aoko tsika hitandrina sy mba tsy ho diso hevitra tsy ireo olona tsy mpivavaka mihitsy tsy ny ate sao de mieritreretintsika fa ny ate no fahavalony ny hazo fijaliana tsy ny agnostique tsy ry zalao rahalahy silamo akory satria hoe ny silamo contre ny Kristy tsy ny mpanompo razana na ny animiste fa ny fahavalony hazo fijaliana ho Paul dia avy ato anatin'ny chrétienté ihany ato anatin'ny fianakaviam-beny mpivavaka kristianina no tena misy ny
mpitory teny afatra ny filazantsara, mpitory teny fahavalony ny mpitory teny fahavalony hazo fijaliana azafady. de ahoana zy Paoly? Ny kibony no Andriamanina, ny tombotsoany no mibaiko azy manao mihaso, zany no atao hoe fahavalony hazo fijaliana. Todika amitsika izay mitondra ny afatra rehetrarehetra avy. Inona no moteur manosika anao manao an'ity asa fitoriana ity? Sao de sanatria baikoan'ny koilia, inona le koilia vavony? Sao de baikoan'ny intérêt personnel, sao de baikoan'ny fitiavana harena. Ao anatin'izany ny mpitoriny atao hoe doctrine de la prospérité. Fahavalony mpitory teny fahavalony hazo fijaliana reny hoy Paoly, satria ny kibony no Andriamanina ka. Ao anatin'izany koa ny olona izay manaraka ny atao hoe gnosticisme. Ny gnosticisme raha tsotsorina fotsiny de hoe ireo olona izay mivoy ny hoe ny fahalalany no entiny manakatra an'Andriamanitra sy ny ezaka izay ataony rehetrarehetra. Tanareo ny gnostika ao anatin'izany misy endriny maro samihafa hoe aty vatana aty dia ratsy fa ny fanahy no zava-dehibe, de mila miezaka atsika miala amin'ny vahoan'ity vatana ity ary mila manao ohatra fampijalitena, mila manao zavatra be dehibe mba hahatonga atsika hita sitraka eo mason'Andriamanitra. Ny olona izay mitory filazantsara hoe mila mampijaly tena, mila manao zavatra mafy be mba hita sitraka eo mason'Andriamanitra dia fahavalony hazo fijaliana. Ireo zay manindraindra amin'izao fotoana izao ilay fivavahana miivo amin'ny izaho, hoe ianao afaka miboste sy mitrandraka ny kapasitenao mba ahafahanao mahavita zavatra ho an'Andriamanitra. Fahavalony hazo fijaliana zany. Satria nahoana? Ny hafatry ny hazo fijaliana de tsotra. Ny hazo fijaliana de mampibaribary aminao hoe tu es médiocre, tu es un pécheur, mpanota ianao, tsintsinina ianao, kankana sy vovoka sy lavenina ianao, tsy ekeny sain'ny olona am'izao fotoana izao zany. Am'izao fotoana izao indraindraina mihitsy hoe ianao mahavita zavatra, ianao boby, ianao enjana, vitanao io, ianao toy izao. Zany hoe raha mandinika anareo mitory teny betsaka heninareo am'izao fotoana izao de manindraindra ny kapasitenao, manindraindra ny zava-bitanao, manindraindra ny ego anao. Fa ny tory teny izay milaza amin'ny olona hoe mpanota ianao, tsintsinina ianao, vovoka sy lavenina ianao, kankana ianao, tsy mety amin'ny olona. Satria ny hazo fijaliana de mampibaribary ny maha tsintsinina atsika, de manelingelina ny sofin'ny olona zany. Efa nitoriko teto hoe zavatra misy any Amerika any, pasteur namana izay mitory teny any misy miteny hoe misy faritra eta sasany tsy azonao atao intsony ny miteny ao am-piangonana hoe mpanota. De misy pasteur anankiray notoriana, niakatra tribonaly, notoriany mpiangona fa hoe manao violence morale, violence psychologique, ny filazana hoe mpanota ny olona, niakatra procès zany pasteur zany. Ahitantsika hoe ny vanim-potoana iainantsika zao de tsy mahazaka izany fampibaribariana mahavoafetra azy zany. Ny olombelona mieritreritra azy illimité. Tsy zakan'ny olona ny fampisehoana ny ariary, ny finitude. Zany ny ambadiky ny resaka transhumanisme io. Tsy manaiky ny finitude ny olona fa mila augmenter, zany hoe mila quelqu'un augmenter. Tanareo amin'ny resaka transhumanisme, asiana puce, asiana ty rehetrarehetra ity mba hanana capacité mihoatra. Inona no mahatonga ny stress sy ny burn-out amin'ny toerana maro samihafa, amin'ny toeram-piasana? Satria takina zavatra mihoatra noho ny tokony ho atao ny olona, satria fifaninanana amin'izao fotoana izao. De ao anatin'ilay fifaninanana dia tsy jerena intsony ilay maha olona
fa chiffre no jerena zay ny ambiance na ny zava-misy am'izao fotoana zao le culte du moi or ny filazantsara na ny hazo fijaliana dia fampibaribarina hoe tsy mahavonjy teny ianao tsy mahavita teny ianao fa ianao de mila afamonjena avy any ivelany mila anjesosy tsy ekeny olona le hoe mila anjesosy fa mila any anjesosy manampy azy fotsiny mila fanampiana zay ny ambadiky reny message reny mila fanampiana avy any ivelany anao zany hoe tsy matsiaro ho mpanoty izy zany fa jesosy manampy azy fotsiny synergisme mampilazan'izany ary filazantsara santoko zany hoe Andriamanitra manampy anao mba hahatonga anao ho meilleur fa tsy manaiky hoe ianao dia nul non je suis pas nul non je suis pas un pauvre pécheur non tsy mpanota mahantra aho non tsy kankana sy navelona aho za mbola misy zavatra tsara kely aho fa mila an'Andriamanitra aho mba ahafahako mievoluer amin'inona zany évolution zany hoe misy zavatra mbola misy zavatra tsara kely dia atsaraina mba iatsara tsy misy zavatra tsara ao amin'ny mpanota raha tsy zany tsy tonga tetỳ ambony tany Kristy hamonjy atsika izany no antony nanaovana ny fanoarana ny amin'ny Ezekela mpaminany mirahana hoe mandehana maminany am'iretsy taona-paty iretsy ianao faty zany taona-paty maina aza tsy hoe faty lena angamba mety mbola velony misaina kely tao dia kofokofoka teo ihany le faty taona-paty maina dika zany tsy misy ninina tsony maminany ianao Jehova de rehefa naminany Ezekela de nanomboka ny fanatona ny taona-paty de avy nanomboka nisy ny ozatra de nanomboka nisy nofo de nisy hoditra dia miteny de tsy mbola velona ihany de mbola niteny ihany Jehova maminany ihany ianao de rehefa hoe naminany izy dia nanomboka velona ianao izany hoe tsy mahavonjy tena ny mpanota fa mila an'izay le filazana izay le hoe hazo fijaliana ka am'izao fotoana zao mitobaka de mitobaka ny filazantsara sandoko izay manindraindra hoe ianao afaka manao zavatra zay manindraindra hoe ianao de olona tsy de ratsy fa azo atsaraina filazantsara zay manindranindra ny hoe zao ny kapasité anao mba tsy lazana mihitsy hoe ianao no Andriamanitra zay ny ambadika izy mavarina ny fivadian-drafitra eto amin'ny Paoly amin'ny situation'ny Paoly eto raha resantsika izy ilay nijoro fahavalony hazo fijaliana teo aloha nanenjika ny kristianina eraky ny Jodia fa rehefa navadiky ny fahasoavana zay le izy renversé par la grâce nataony fahasoavana ambony ambany Paoly dia i Paoly lay fatra-panenjika ary nankahala ny hazo fijaliana no lasa mpitory mafana fony amin'ny hazo fijaliana ary masiaka de masiaka manoloana an'ireo mpitory teny sandoka ka tsy mitsitsy teniny am'izany eto aho de te ataoko mahitsy tsara ny resaka imbetsaka kama misy miteny eto am'ty pejy ity hoe ianao kosa tsy tokony anao teny mahery loatra toy zany fa mila mandeha amin'ny fitiavana ny mandeha amin'ny fitiavana tompoko tahaka ny dokotera zay aminazy hoe marary ianao ka mila didina fitiavana zany fa tsy hoe dokotera tsara fanampy edy hoe tsy marary ianao fa ao reo safosafona fotsiny ka Paoly rehefa io hazo fijalian'ny Kristy io ny voatohitohiny tsy mitsitsy izy satria maninona iakina ny ainy olona zany de zao lazainy Paoly ohatra ao amin'ny Galatiana toko voalohany ahoana ny fomba nilazany azy ao mavesatra ny teny Paoly ao tena hoe raha jerena de ozytsika hoe Paoly ve mpanompon'Andriamanitra de hiteny tahaka zany eny tompoko satria nahoana fatany loatra ny toerana nisy azy toy izy fahavalony hazo fijaliana ka rehefa mivadika aty amin'ny camp aty izy dia izy indray no atao hoe défenseur raha zay ny lazantsika azy zao no lazainy ao amin'ny Galatiana toko voalohany de ny fahenina ka hatramin'ny fahasivy
gaga aho raha nifindra faingana toy izao ianareo hiala amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'ny Kristy ho amin'ny filazantsara hafa, ho amin'ny filazantsara hafa izay tsy filazantsara akory, fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsarany Kristy. Fa na izahay na ny anjely avy any an-danitra azy no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay efa notorinay taminareo, aoka ho voaozony izy. Ary araka ny voalazanay fahiny no lazaiko indray ankehitriny, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay efa noraisinareo, aoka ho voaozony izy. Mazava zany. Ary mipetraka amin'izay position Paul zay hoe tsy misy consensus, tsy misy elanelam-panahy, tsy misy négociation azo atao rehefa ny filazantsara no voatohitohina. Za tena mahita amin'izao fotoana izao, ary mialatsiny hiteny an'ity teny ity, fa misy karazana fivavahana vaovao miorina ao Madagasikara. Une nouvelle religion miforona ao Madagasikara. Dia ny mixage ny développement personnel sy ny ésotérisme natambatra. Averiko indray, mixage ny développement personnel sy ny ésotérisme. Inona moa zany ésotérisme? Ny ésotérisme dia karazana fivavahana mampiasa pouvoir. Sao de mieritreritra nareo fa Jesosy no ampiasainy ao? Pouvoir magique. Occultisme no ampiasainy zalahy. Fa sarotsaromana dia asiana loko Jesosy. Fa fahefany Satana no miasa ao dia ampiana développement personnel. Dia ireo amin'izao fotoana izao mitambatra ary tena mahazo olona betsaka Madagasikara. Ary tsy Madagasikara fa ty Eropa ihany koa. Satria maninona? Satria ireo karazany zavatra roa ireo manindraindra le atao hoe l'ego na le moi. Noho izany dia miavitsy ny tena mitory ny hazo fijalian Jesosy. Ary na dia samy mpanompon'Andriamanitra ao anatin'io tontolo io aza dia lasa mandeha makany daholo satria nahoana? Ka any no azahoana olona ka. Satria zay amin'izao fotoana izao ny référence hoe qu'est-ce qui marche? Inona no mahomby? Inona no mahazo olona? Inona no mety? Satria mandeha amin'ny chiffre. Rehefa mahazo olona betsaka ianao dia mazava ho azy miditra le fandehany. Izaho anefa dia milaza mazava amintsika hoe tsy amidiko amin'ny tsaramaso ray viliany fizokiko. Fakapanahy io. Danger ngeza be io. Zaho zao tsy manomaina hatramy laza aminareo anao efa nabordena sy niakosteny reny olombe malaza reny hoe mba ho mpitondra tenin zareo any Madagasikara satria zao sy zao ny tombontsoa. Tsy amidiko ny fanahaka. Fa enjana le hoe rehefa nikibon'ny olona no Andriamanina ry mpitory teny malalako isan'io. Aoka tsy nikibonao no mibaiko anao amin'ny hafatra zay hoentinao. Fa mialatsina hiteny an'ity teny ity dia pira noho ny mpamono olona ianao. Fantatrao ny marina fanavilinao satria ny tombotsoan'ny tenanao no ambony sy ny voninahitrao eo amin'ny tany mamonina sy ny laza zay anananao sy ny vola miditra amin'ny compte bancaire anao. Dia sahanao no nanakalo ny filazantsara amin'ny zavatra tsisy dikany satria nikibonao no Andriamanitrao. Dia hoy Paoly apôstôly hoe raha nanjely avy any an-danitra aza no mitory an'izany. Zay ina moa dika le anjely? Le olona mahay miteny. Amin'izao fotoana izao zany no mikaonty ahoana ny fahaizanao mandahateny. Misy lantolanto-peo, misy rindrarindra-peo tsara, tena misy oabolana mipeopoka, misy fahaizana mandahatra tena hoe mirindre. Nanjely avy any an-danitra aza, hoy Paoly, no mitory filazantsara ivelany hazo fijalian'i Kristy, aoka ho voaozony izy. Amin'ny teny frantsay, soit anathème, soit maudit. Mahery be angamba hozy anareo zany teniko zany. Eny tompoko. À un moment donné, il faut frapper les mains sur la table.
satria le izy a lasa raisin'olona kilalao le izy heverin'olona fa vazivazy ty fanana mandrak'izay ty c'est pas un jeu donc raha ohatra ka izay no ahafahana mampita ny afatra amin'ny olona hoe c'est grave, l'heure est grave les amis, tsy maintsy il faut taper sur la table satria indraindray matory ny olona hananakosiny eto amin'ny pejy eto zany hoe ianao mahery teny loatra ianao manao teny mahery loatra fa ny tokony mba asiana fitiavana ny fampitana azy eny Paoly apôstôly efa niteny inona ny tianareo tonga amin'ny teny malefaka va sa tonga amin'ny kibay ka raha ny kibay no ilaina indraindray mba hampahiratra ny olona tanareo ohatran'ny olona le amin'ny resaka psychologie misy olona le somary tsy teny amin'ny tapy fa somary efa manomboka ohatrany hafahafa izy de le mikimeme fahatany reny de somary fialahan'ny dokotera amin'ny tamaina kely mba hiverina ny saina indraindray ilaina zany ao nareo filazana hoe felaka evangelika ve filazana zany te amaina kely mba hahatonga sainany olona hoe efa nikady ane ianao zany ka eto aho fantatro fa ananako tsiny ty zavatra ho lazaiko ity ary ananako fahavalo fa tsy maninona ho atsika ondry ihany koa zay mandre ny afatr'Andriamanitra na eto amin'ny Facebook na any amin'ny fiangonana na any amin'ny fiarahamonina misy atsika any de zao mahaiza ny ondrin'ny Kristy de mahay mahalala ny feony tsy misy afa-tsy ty akoatrin'io dia samboko engany atsika tsy hosodokany teny tsara lahatra tsy hosodokany fahaizana amin'ny teny tsy hosodokany bling tsy hosodokany renty tsy hosodokany zavatra ty ivelany fa mahay manavaka tsara misy teny amarana ko azy eo amin'ny Jeremia 5:10 izay manao hoe raha mahay manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoana ianao de ho solom-bavako tokoa en teny frantsay izy mazava be si tu sais faire la différence entre le vil et le précieux tu seras mon porte-parole teo porte-parole an'Andriamanitra ve ianao te hitondra ny afatr'Andriamanitra marina ve ianao teo mpitondra ny afany ve ianao mahaiza manavaka ny zavatsoa amin'ny zavapoana ary aza ny kibonao sy ny hetahetanao sy ny filanao no mibaiko anao manao ny asa sinao ianao lasa mpitondra hafatra sandoka tsy mora zay mahatonga an'ilay andininy voalohany amin'ny toko faefatra andininy voalohany hoe am'izany rahalahy sady malalako no mahamanina fantatry Paoly fa tsy mora le izy de mampahery izy eto amin'ny farany fifaliako sy satry-boninahitro tomoera tsara ao amin'ny tompo ianareo ry mpitory ny filazantsara zay akalitsisananamborana mitory ny hazo fijalian'i Jesosy ireriany tomoera tsara fantatro fa tsy mora ny fijoroanareo fantatro fa misy mena amin'ny raviravy araviravy Satana tsika fa mitomoera tsara ataovy voninahitra ho anao ilay teny hoe nous sommes les derniers des Mohicans mety lazain'ny olona vendrana itsika mety lazain'ny olona kankra itsika tsy maninona Paoly raha tao efa niteny hoe ny hafatry ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana ho an'izay ho very folie scandale oui scandaleux ny fitiavan'Andriamanitra ka noho zany dia mahereza mitazona an'izay filazantsara marina zay tsy mora zao andro farany zao tsy mora ho iaho satria tena mandrovo tsy Satana ary ao anatin'ny fandrovita-tsy de mampiasa les gros moyens ty zany enina de ny fiangonana zay efa mitory ny afatra marina aza tratrany io koa satria nahoana appât du gain am'izao fotoana zao no mibaiko ny olona amin'ny asan'Andriamanitra l'appât du gain ny tombotsoany manokana ny tombotsoany tena dia inona pozina no zaraina ho an'ny olona sakafo zara fa masaka ka dia engany atsika samy andinika sy eritreretrany am'izay mba tsy ho victime ny ondry zay nametrahan'Andriamanitra atsika voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay hivavaka isika
jesosy malalo misaotra anao zahay raha ny foazanao tamin'ity maraina ty andreza ny afatry zany indrindrandrindra ny am'ireo mpanomponao zay fanatsonao nametranao fitokisana hanambara ny hazo fijalianao kristy betsaka no efa nandao zany hazo fijaliany zany ka nandeha nitory filazantsara hafa satria any no mahasarika kokoa any misy tombotsoka any misy volaka any misy voninahitra ka fa ny hazo fijalinao to fafambaraka to henatra toa mamenatra ny mitory izany andriamanitro tano zay fa tsy mahatananao ary tehirizo ireo mpanomponao sisa akanga sisa nanamborana zay mbola miazona ny filazantsaranao marina tokoa ka hiteny tahaka an'ilay ira hoe aina ny fetra ry tompo-mpanjaka ny dera ny laza ny voninahitra de ho anao rery any zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay amen maro soa atsika rehetra samy hitain'andriamanitra manome fotoana nareo indray amin'ny andro toy zao raha sitrapon'ny tompo ela matompo